Toy amin'ny fotoana ifanomezana isika amin'ny alalan'ny fandaharana ny maha-malagasy indray ny no atongavako tokantranao ivanianako hitafatafa aminao indray amin'ny alalan'ity fandaharana mamitsika ity manolotra ny arahaba feno firarisoanao tompokazy tokovary dia ampanajana no anasakonao naraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Amin'ny androany dia lohahevitra vaovao isaky ny zanam-pandaharana no ifampizarana aminao indray. Avy hatrany ary aminy dia indray amandray ny fatapoza ny tondra ny teny malagasy sy ny fampiasantsika andavanandro mpiainantsika rehetra eny ao amin'ny tampany voalohany. Miarahaba antsika indray fa tafahoana isika amin'ity fandarana ny maha-malagasy ity. Lohahevitra hafa kokoa no indro arosiko dia mifandray amin'izay efa voalazako tany alohaloha tany amin'ny 2 volana laza angambina 2 volana sy tapany talohan'izao. Mifandray amin'ilay hoe orimbintana momba ny vintana entin'ny toerana misy ny olona na hoe tonombitana entin'ny fotoana diavin'ny olona. Ka ny lafin'ny tany sy ireo hery mpanova entin'ireny lafitany reny amintsika olombelona zay no atao resaka izao. Dia ny mora raisina indrindra ny amin'ireo lafitany efatra. Atombontsika amin'ny any Atsinanana, ny any Atsimo, ny any Andrefana ary ny any Avaratra. Ny fananarako matetika ny olona amin'ny fanorena trano na amin'ny fandaminana ny fanaka ao trano dia ity fady eny io mitsipaka ny Atsinanana io zany hoe atao any Atsinanana ny tongotra fa atao any Andrefana ny loha raha amin'ny farafara afandriana fatoriana. Tsy izy zany tahak'izay koa ny hoe tsipahana ny any Avaratra zany hoe ny loha atao any atsimo fa ny tongotra no atao any Avaratra fady hoa io misy moko zitombelona inona koa zay nge olona mivavaka rehefa iny ny lonona valy tamiko dia za tsy miteny fa toy izaho hoe ndao ary fa jereko ohatr'izao ianao afaka ny 2 volana ny 2 volana sao dia mba misy hevitra rehefa misy zavatra mitranga ohatr'izao tokantrano dia jereko fandray amin'le izy mitsipaka ny Atsinanana na manome tongotra amin'ny any Avaratra le zavatra toy izaho hoe avadio io ataovy any Avaratra indray ny loha ataovy ny Atsinanana indray ny loha avadio mihitsy io fandrinanareo fa za eo kizitiny eo inona ny etsotsona aty an-trano aty raha tsy anarina ny zavatra tsy nety satria tsy fahasalamana no mitranga fahavoazana tsy tononoko anarana eto zay fotsiny dia andao indray tsika efa ampijery ohatr'izao afaka 2 volana 3 volana tsisy niny tsy miverina tsony le zavatra niarina azy any fiainana zay nge lefa nitenenana eo fa dio ka nganko nareo tsy mivavaka ka nahoana raha mivavaka marina nke ho anareo dia nanaiky ny teniko iny satria tsisy olona mpivavaka eto ka andeha ikipy amin'izay nandaminany janahary ny zavatra rehetra mba mariny ny tokony hanazavana azy angamba dia alefako lavidavitra dia amin'izay izy me mazava kokoa zao nge ity tontolo atao hoe bolabola tany isiantsika zanak'olombelona ty miaraka amin'ny biby sy ny zavaboary hafa dia tontolo sarobidy satria misy firindra misy filaminana nandrafetan'ny zanahary azy ary matoa isika olombelona afaka mirehare hoe manatsaina manam-panahy afaka isika noho izany manavaka mandinika ny hoe zao ny lamina nanaovanjanahary anytony zao ny rindra tokony arahana amin'izy tony na tontolo habaka io na tontolo fotoana io izay no mahatonga ny malagasy mijery vintana manaraka ny lamina sy rindra nataon-janahary izy fa tsy hoe vita ohatr'izao fotsiny dia anao sisa Jesosy ny raharaha rehetrarehetra andevony langa Jesosy atao an'izany ianao miezaka no ampiny Jesoa na Jesosy fa tsy ianao fotsiny finaritry ny aniraka azy dia anao kambo velona manao ariary zato ampandrina ataoko maherihery kely ny fitenenako indrindra aminareo be famalinana efa rehefa aveo hiaram-boina
tsy mety arao tompony fandaminanjanahary fa fandaminany Jesoa ihany na Jesosy ihany zany na Jesosy fandaminan'izy rehetra reny fa tsy atao hoe ikipina satria izy efa voompo teo amin'ny azo fijaliana de tsy anao inona tsy ano inona tsony ianao fa de andehandeha barakay jonjona fotsiny ihany mahalala menatra ka io avaratra io na io atsinanana io na io atsimo io na io andrefana io misy firindra sy filamina nandrafetany azy ahafahantsika miaina ao amin'ny fahasalamana sy ny fahatezana fa tsy andehanao varak sy ny akamona sy ny tsy tandremana fotsiny zao misy ary ny vintana misarika makainy amin'ny mihiba am'le andrefana am'le atsimo azavady ary misy ny vintana betsaka kosa manosika anao isandratra am'le ainy avaratra mandeha mikaroka mandeha mandinika rehefa tsy mino an'izany fa tsy lazako rezatreto de eo de mino ao fa mandinia aloha de hitanao fa marina le izy io fiposahan'ny masoandro atsinanana ny anarana io inona moa ny anarana etsotsika amin'ny masoandro masova joary masoandro tovy zay dikany hoe masova nga de aza vaika maso manko manakery vandravandrao ane ny zavatra indrindra fa ny olona kerisay no ianao vandravandrao amin'ny efa rany de miondrika izy manakery maso io noho izany maso ova zany hoe lay hery mibanjina jereo nitaratry ny masoandro sanao ve mibanjina an'io jambo an'ny efa ranao fa aza manao maso io ary maso ova zany hoe maso manakery hampivoatra zavatra raha tsy misy ngeny masoandro ka tsy mitombo ny zava-maniry tsy misy zao zavatra afahantsika migalabo na anivony zava-boahatra zao masova ny anaran'io ka ny faritra ipoiran'ny masoandro dia ny atsinanana faritra natao ho fiposahany hery de natokany ny malagasy sy zay mahalala olombelona mahalala hoe faritra atokana ho anjanahary de izay ary no mahatonga ny faritra atsinanana sy avaratra hisiany anelanelany atsinanana sy ny avaratra hisiany ao anatin'ny trantolo inona le ao zoro fatatrao ny toiny firaraza fanaovana rary mila fitahiny ianao todika metsinana de zay ambarany oabolana malagasy hoe tsy misy mivavaka mekandrefana fa samy metsinanana avokoa no ny antony hoe ny arena mila vintana ka ajaina zany ny atsinanana noho izy hoe faritra ipoiran'ny zanahary ajaina ny avaratra noho izy hoe faritra ipoiran'ny fisandratana fa any atsimo kosa any atsimokady ohatra tanàna taolo io any hery mihiba de manary ny fako sy ny sisa ny zavatra tsy ilaina any amin'ny faritra atsimokady iny ny olona midiky sy ny sisa tsy lazaina intsony faritra atsimo zay zany tsy manao hoe lotondray faritra atsimo fa hoe any ozy raha miboziny fanarinana ny laradridridridri ajao ny tontolo iainana efa haitsika taranaka aty amin'ny taona rivo fahatelony hoe gadraina ny diky sy ny loto dorana ny fako raha mbola azo tsy atsipotsipy foana ajaina ny tontolo iainana fa nahavaratra io na tsinanana io na atsimo io nandreo tontolo iainana nge zany ka nga ianao tsy mandalo amin'ny faritra atsimo io misy olona tsy mipetraka nga ao amin'ny faritra atsimo io misy eo ny andrefana de any nyletika amin'ny masoandro dia jerena fa mitodika mekandrefana amin'ny fasana somary mangalatra atsimo kely izy na zany azy mitodika mekandrefana amin'ny varavarana mba ho voaja le hoe antsinona ny fiafarana ny andro anankiray any miletika amin'ny masoandro dia ny vintana fiafarana de natao hoe antonona ny andrefana izany fitsinjarana lafitany araka ny zavatra ampiasana sy ahitana azy zany no andraisan'ny malagasy ny atao hoe lamina sirindra ny zavaboary na lafitany ka tsy afaka aho raha izaho manokana nandinikatry ny elabe ny anao hoe tsy marina zany tsisy ilanan'zany fa io hoe mifanajanan'zany aza no misoroka fikorotanam-piainana dia mamerina ary aho hoe aza mba hararotina ny miteny hoe ka zay olona mivavaka tsy manaja an'zany vintana sotononandro sy orymbintana zany andramo aro iaho
fa tsy mampirisika anao isetra loha zaho aza makahatra zay ny tokony atao manoloana reny fampahafantarana ny foronan-tany sy ny fomba mampanao izaparitra ireny atreo indray arany fionatsika mirary sotompoko. Ny tendance beauty ny vahiny ato amin'ny fandaharana io izay dia manana tolotra be da be afaka tolotra ho anareo ny fikarakarana ny taovolo, ny tarehy, ny massage ary ny épilation. Izay koa manana produit naturel manao promotion izay afaka mandalo nareo mitsidika ety manontany mivantana fa voakarakara tsara afapo tsara raha misy fanontaniana na misy zavatra tianareo anona nefa tsy afaka mandalo dia afaka mandray ny laharana 32 64 754 24 manana ny page Facebook koa izay ny tendance beauty. Dia izay koa tsy misy délestage zany satria mampiasa groupe. Dia tsy adinay koa mampatsiahy anareo fa izay manao massage amin'Instant tena plat be ohatr'izao ny kibo tena fisaka tsara mihitsiny fa tongava fa voaray anareo vetivety dia mahita vokatra dia miandry anareo mpifaliana sy tsikitsiky izay ato amin'ny tendance. Ny mahazatra ny rehefa vita ny an-dadabozy dia miditra indray zokiliva mitondra ny mahakasika ny fomba amam-panao sy ny kolotsaina malagasy. Anisan'ny kolotsaina anankiray izay niseho teo aloha tamin'ny andro taloha, fomba anankiray atao ny resaka fitsarana amin'ny alalan'ny jiro izany. Dia ahitantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity hoe manahoana taloha tsy izany hoe ianona mpitsara, ianona jury, manasa jury avarisy tsara satria fitsaran'olombelona daholo ireny rehetra ireny. Ny taona malagasy kosa nefa dia nanana fomba amam-panao anankiray misy an'izay ahafahan zareo ny tsara ny marina sy ny diso ahafahany ny tsara aradrariny ao anatin'izany koa moa ny fanomezana an'ireny tangena ireny. Mbola nampiasain'ny razantsika teo aloha izy ireny na dia tsy misy manao intsony ary amin'izao fa tamin'ity fanadihadiana anankiray ity dia ny pikatroka ao amin'ny fomba amam-panao sy ny nentin-drazana fitsaboana nentim-paharazana no nanao an'izy ity namerina nanao an'ity fitsarana ity indray dia ny jiro no nampiasain'izy ireo nalalana an'izany hoe iza no hitondra, iza no hitazana resaka fikambanana io fa ilay kolotsaina fitsarana amin'ny alalan'ny jiro no tena tiantsika asandratra ao anatin'ity fanadihadiana ity. Nisy moa ny hetsika ny tanterana teny amin'ny IKM teny ho an'ireo mpandala sy mpikirakira ny tontolon'ny fomban-drazana izany. Tsy dia hidirantsika lalina izay fa ho amin'ny fomba amam-panao izay nisy tamin'ny fahagasy teo aloha dia mbola averina amin'izao fotoana izao. Misy ny manaraka sy mamerina azy, misy ny hoe izay vao mahalala azy koa dia resaka fitsarana amin'ny alalan'ny jiro izay. Rehefa misy ny fifidianana tamin'ny andro taloha dia io jiro io no ampirehetina, izany hoe arakaraka ny isan'ny olona mandrehatra, ny isan'ny olona hovidiana zany ny jiro rehetra. Rehefa mifarany dia izay lany aloha zany dia efa tsy izy iny, efa lany iny fa izay mirehatra farany eo no
lany dia arakaraka ny fahalany ny labozia ny fifidianana ny lanjany fifidianana zany hoe izay mirehatra farany sy lava indrindra farany amin'ireo rehetra ireo izay no lohany. Fomba mampanao izany tamin'ny fahagasy taloha dia afaka averina saoma tsara amin'izao nefany mila fantarina fa misy tontolo ara-panahy mamehana izay rehetra izay mety hoe tokony ho fantarina ny tontolo ara-panahy hoe rehefa manahoana no anaovana an'izay rehefa ohatra hoe tapa-kevitra isika anao an'izay fitsarana araky ny jiro izay misy anefa ny tafatafy ny fanaovana tamin'ireto mpandala ny fomban-drazana sy ny mpitsapy malagasy reto tamin'izay fotoana izay nanaovana ny fitsarana jiro atao amin'ny IKM. Dia ivondrona antsika rehetra manakasina sy ny mpamerikasina sy ny zanakasina na ny zanakantatra na ny zanadrano ireo mpanasina rehetrarehetra dia tokony tonga teto fa misy maro ny tsy mbola tonga izany fa vitsivitsy solotena maro ny tonga teto nefa kosa misy ny hevitra mafonja izay mivoizina teto dia mba hifidianantsika olona anankiray izany na solotena fito izy ny atao amin'ny solotenantsika manakasina rehetra mba hitaony hitondra tentsika fa tsy hoe rehetra ihany ny masina rehefa mitenina hoe rehetra ihany ny masina rehefa mandray dia izay no natao eto izany dia izay natony nandretantsika andreo jiro ireo anatin'ilay fifidianana. Mbola betsaka moa ireo fomba mampanao izay tsy fahita amin'izao fotoana iainantsika izao nefa efa nisy tamin'ireo taolo razambiantsika teo aloha rehefa misy moa nietsiky ny mpandalany fomba matetika moa dia izy ireo no tena mamerina ireny fomban-drazana sy kolotsaina malagasy ireny dia izahanay foana mifampizara amintsika rehetra ny atokantrano any amin'ny alalan'ity fandarana ity. Fitsarana ny jiro dia fitsarana hoentin-janahary tsisy mitanila tsisy resa-bola tsisy resaka fiaviana saranga fa resaka avy amin'ny-janahary sy ny razana sy ny fanahy ka eo izay lany eo dia fitsarana marina avy amin'ny tolo-janahary ka dia izay ny fanavalana foy azoko hoentina marinina amin'ny fitsarana amin'ny jiro. Fomba fitsarana amin'ny jiro dia fomba malagasy efa taloha ninina ny vonoana tsy nampafatana nan'olona ka manomboka ny amin'izao iainantsika izao dia amintsika mandala amin'ny fomba malagasy dia miverina amin'ny tranainy amin'ny fomba malagasy taloha dia izay namelena anazy amin'izao ora sy fotoana izao atao eto amin'ny toerana manantsika izao. Amin'izao fotoana izao moa dia efa maro isika no miverina andoharano miezaka mamerina indray ilay azon'ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy izay any tanànantsika foana hoe tsara ny mahafehy ny an'ny hafa nefa ny antsika koa tokony ho verinana ho tsahivina sy ho ankatoavina indray. Zay no mahakasika n'iny io moa zany tsy voatery hoe tsy maintsy ataontsika rehetrarehetra hoe andao andrehitra jiro indray fa fampahafantarana antsika fotsiny izy ireny hoe nisy ireny zavatra iny ary afaka tena mbola atao saoma tsara mihitsy nefany na izany ara fa miankina amin'ny safidin'ny tsirairay io maro moa tsika nefa miverina andohatrano ao anatin'izay sehatra ny kolotsaina sy ny fomba mampanao indridrandrindra amin'ireo malagasy arazantsika taloha izay fa eto isika dia hiditra amin'ny tapany farany hamaranantsika ny fandarana. Teo foana tsapako ankehitrino ny vaika any amin'ity ampoko ianao satria nanafy tamin'ny enatry ny fokona boridana fa nentinao ny sidina eny atsandrinao ny lemoko miankina tanteraka fonimbola reraka ny saiko ny ady varotra nitsabo ianao niaritra ny fery sy ny ratrako paradisa takatro ny eto anilanao ianao tsy mba nandao na efa impirimpiry ny anarako voaloto tiako ianao tsy foko foana hokoloko ny misinao eto amiko omendrika itokinany ao mandra-pahafatoko toy namanao hatrany hiaraketo sika na ngidina ho mamy basamita.
izay ary no mahakasika ny fandarantsika ao amin'ny androany ty ampamarana moa dia tiako foana ny mampatsiahy sy manentana anareo izay manana an'izay asa soratra izay fampizara ho an'ny any an-trano fa maimaimpona ny fifampizaratsika andrenrehetra ireny dia mametraka ny veloma samy tsara indray ary tompo kilasy tompo vavy ho amin'ny herinan'ito izao miaraka amina loha hevitra vaovao feloma tokoa. Thank you.